Efa hitanay niposaka tany Antsinanana manko ny kintany, koa indreto izahay tonga iankohaka eo anatrehany. Iara hivavaka isika androany, hidera sy hisaotra ny Tompo amin'izao fanombohan'ny taona vaovao 2024 zao. Maro ireo tepitepitsaina tsy aro tanisa ireo ahaim-po amin'izao vaninandro sarotra atrehana sy diavintsika izao. Izany rehetra izany anefa tsy manakana antsika hanantona ny Tompo. Fantany ny mahasoa sy mahatsara antsika, satria efa naniraka ny zanany tiany izy hanambara ny tena fitiavany, ary efa nanangana antsika ho zanany izy tao amin'ny fanahiny. Koa tonga zanaka isika, zanaka mpiara-mandova ilay hafaliana sy fiadanana ho aminy. Zanako malalanao tokoa ry Tompo, no nalefanao hamonjy anay, koa indreto izahay no tariny kintana avy any Antsinanana miankohaka eo anatrehany. Ho raisitsika ny hira sambasamba Zanahary, hiara hitsangana isika. Efa hitanay niposaka tany Antsinanana manko ny kintana, koa indreto izahay tonga hiankohaka eo anatrehany. Ny kristiana tany Moyen-Orient, Foibe ao Beirout, Liban, no niandraikitra ny fanomanana ny herinandro sy ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana tamin'ny taona 2024 ity. Ny lohahevitra nofidiny zareo tamin'izay dia nalaina tao amin'ny vaovao mahafaly nosoratany Matio 2:2 hoe: efa hitanay niposaka tany Antsinanana manko ny kintany, koa indreto izahay hiankohaka eo anatrehany. Inona no antony nifidianan'ny kristianina tany Moyen-Orient zany lohahevitra zany? Tsapandry zareo tokoa mantsy fa na mizaka ny mafy sy mangidy aza zareo no niady, faninjehana, aretina, fanerena tsisy tany sy ny sisa rehetra vokatra zany, dia tsy irery izy ireo fa ny kristianina rehetra manerana ny tany dia miara mitondra zany amin'izy ireo, ary samy miandraandra ilay kintana mitaridalana mitondra any amin'ilay hazavana, dia ilay Kristy manala ny aizina mikitroka rehetra. Eny, izao fotoan-tsarotra diavintsika izao, arety mandoza Covid sy ny fiantrefan'izany eo amin'ny fiarahamonina, fiainana ara-ekônomika, sosialy sy ny sisa, indrindra amin'ireo mianjady amin'ny vahoaka madinika sy ireo valala tsy mandady arina. Izany rehetra izany no manambatra antsika, ho soroka miara-milanja, tanana miara-mandray, fo miara-mitimpo.
4 lasa tokoa mantsy izay dia niposaka ilay kintana avy any Antsinanana ka nitarika ireo olon-kendry, ireo mady ho eo amin'ny lavabato, ilay toerana nahaterahan'i Jesosy zazakely. Dia mbola io ilay kintana io no mitondra antsika any amin'ireo toerana manaiky hiasahany fanahin'Andriamanitra velona. Ilay toerana ahafahantsika mijoro ho zanak'Andriamanitra noho ny batemy nomenantsika. Ilay toerana manova ny fontsika vato ho fo tempo fitiavana. Hiara-hiatrika an'Andriamanitra asika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misaotra ny Tompo Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro manokana tratro ny tontaona toy izao, koa ny voalohany teny araky ny maha-malagasy antsika miombo-po amin'ireo vahoaka eran-tany dia manolotra ny arahaba voafantopantina toraky ny fo ho antsika rehetra tsy akanavaka. Arabaina toandrakitana mpitaridalany alina ianareo ka nalavitra atazanina aiza akaiky ny fo fa fanantenan'ny ampisy voamaraina. Sarasara Andriamanitra Andriananahary ho arivo tratro ny taonany isika ary tsy sara-menakavy. Izany no arahaba asina ary firarian-tsoa entin'ny komitin'ny FFKM Mety Frantsa ny fiangonana Rotonta eto Toulouse, ny FPMA sy ny FKMT hiarabanantsika amin'izao fotoam-pivavahana iombonana izao. Kristianina koa isika miara-mivavaka etona na ny manara-maso mivantana na ny manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao, koa miara-abantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika zahay. Ho aminareo anie ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mbola hiatrika an'Andriamanitra isika. Ry anabavy sy rahalahy amin'ny Kristy, tafavory eto isika anio miaraka amin'ireo anabavy sy rahalahy kristianina avy amin'ny vazan-tany efatra, hivavaka momba ny fiombonana hita maso ny fiangonana. Ny lohevitry ny fanompovavahana kristianina resam-pinoana dia araka ny voalaza teo tamin'ny fampidirana dia narafitry ny komitin'ny fiangonana avy any afovoany Antsinanana. Niainga tamin'ny fitsidihan'ireo olon-kendry an'ilay mpanjaka zaza voateraka araka ny voasoratra ao anatin'ny vaovao mahafaly araka ny Matio hoe: efa hitanay niposaka tany Antsinanana manko ny kintany, koa indreto zahay tonga hiankohaka eo anatrehany. Matio 2:2. Atoditsika ary ny fijelitsika any amin'ilay kintana izay mamirapiratra any Antsinanana, sady andesika anaiky ho taritiny miaraka aminy. Dia arisika eo amin'ny Tompo Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavany sy ny fifaliany, ahatsiarovantsika eo anatrehany ireo marary rehetra, ireo sahirana, ireo ambanin'ny tsindry azo lena, ireo mpifindra-monina, ireo izay tsy manana fanantenana, satria ny Tompo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahazavany dia afaka manazava ny aizina. Ankehitriny ao anatin'ny vavaka asandratsika ho an'ny fiambonan'ny fiangonana miaraka amin'ireo fiangonana ny avintsika avy, aoka isika mba ho fahazavana izay tarika ny hafa ho any amin'ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy. Voninahitra ho anao Ray mahery, satria niseho ianao teo anivon'ny zava-boarinao ary manasa ireo vahoaka rehetra ianao mba hiaina ao aminao. Ny kintan'i Jesosy Kristy dia niseho teo amin'ny fiainantsika ary tonga isika hideran'ny mpamonjy tahaka ny nataon'ireo olon-kendry. Ankehitriny dia manolotra ny tenantsika ho azy isika ary maneho ny fanatrehan'ny Fanahy Masina eo anivontsika. Iarahantsika manao atao fiombona ho ray izay rehetra
Nahita ny kintana ny posaka avy any antsinanana izahay, koa indretso zahay, tonga eo koa ka eo anatrehany. Ianao tokoly Jesosy no mpanjaka malaza, ho anao ny laza, ny dera, ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho raisitsika ny hira Jesosy mpanjaka malaza. Asandratsika any amin'ny tompo ny vavaka fiderana sy fekenkeloka. Mideranao zahay Tompo Andriamanitra, mpahary ny lanitra sy ny tany,
satria efa napetraka ao ireo kintana eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Nampisaraka ny fahazavana sy ny aiziny ianao, ary nasianao ireo marika anapaka ny fotoana masina, ny andro sy ny taona. Nasianao antoko-kintana ny habakabaka, mendrika ny asanao, lanitra manambara ny voninahitra ao sy ny asa rehetra no arianao. Nideranao zahay satria tsy navelanao zahay na dia tsy nankatoanao aza, fa nalefanao ny zanakao mba hanazava ny fahamaizinanay ary ho fahazavanay sy ho manavitra anay. Ao aminy ny tena fiainana, ary izany fiainana izany dia ny fahazavana ho an'izao tontolo izao, ary ny fahazavana dia hanazava ao anatin'ny maizina. Nideranao izahay. Tianao zahay Tompo Andriamanitro, satria manotrona anay ao anatin'ny onjam-piainanay ianao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahinao masina. Manazava ny dianay ianao sady manome fahendrena sy finoananay eo amin'izao tontolo izao, anjakan'ny lainga sy ny fisalasalana. Tompo Andriamanitro, tianao izahay. Manolotra ny fiderananao zahay Tompo Andriamanitro, izay nalefanao eo amin'izao tontolo izao mba ampamirapiratra ny fahazavana manodidina anay eo amin'ireo fiangonana sy kolotsaina samihafa, mba hijoroanay noho ny Jesosy Kristy, ilay mpanjaka tokana, amin'ny fanoloranay tena ho azy. Andriamanitro, mideranao izahay. Aoka ny vahoaka rehetra, iankohaka eo anoloanao sy ho tianao. Tianay mandrakariva ny fahamezinana fa ianao nanome anay ny fahazavana. Izany no anantonanay ianao mba hibebahanay. Naratrehanao izahay, fa nihodina ny lalanao, ka tsy nahatanteraka ny didinao. Nosimbanay ny naharinao izay tsara indrindra, ary nosimbanay ny arela rehetra, ka nolalianay no fampanizana. Nandoto ny renirannao izahay sy nganomasinao, nanafoizina ny rivotra sy ny tany izahay, ary nandray anjara tamin'ny famonoana ireo biby marobe izahay. Araka ny vazana izahay, ny fivavahany sy ny mahavavy azy, ary nilaza foana izahay fa Jesosy Kristy mananay nandritra ny ady rehetra izay nataonay. Ry Tompo Andriamanitro, mamojafo aminay noho ny fisainanay sy ny asanay, satria tonga eto anatrehanao izahay mba hibebaka. Ry Tompo Andriamanitra mahery io, rain'i Jesosy Kristy Tomponay, izay nalefanao ao anatin'ny fahafenoan'ny fotoana mba hividy ny olona rehetra, mangataka aminao zahay. Jereo amin'ny indrafonao izahay, mamela ny fahatsoanay, ary avaozy ho ao amin'ny tavanao be voninahitra izahay, mba azahoanay mamirapiratra tahaka ny tilikambo ny fanantenana ao anatin'izao tontolo izao izay efa mitotongana. Ry Tompo Andriamanitra mahery io, enoy ny vavakay, ianao ny famindramponao sy mamela ny fahatsoanay. Mandiha tany isika ka mety ho silafaka, miloloha lanitra ka mety ho lena, fa ny heloka hibaboana mody rariny. Ny zanaka no mety mahafoy ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka. Varimbariny fiainana eto an-tany zahay ka adinonay Tompo, ny mibanjina ilay kitany lanitra mitondra anay makany aminao.
Andriamanitra ray be fitiavana ny fianao be famindrampo. Matoky sy entan'izany finoana sy fanantenana izany zahay, dia indro manantona anao ampinoana, ampitiavana ary ankafaliana. Raisitsika ny hira mamela eloka isan'andro ianao Tompo. Afaka mipetraka isika. Nde sika ry havana malala hiara-mankalaza an'Andriamanitra araky ny boky ny Salamo 9 ka hiaraka hitsangana isika. Tompo Andriamanitra io, indreny alehibe ny voninahitrao manerana ny tany tontolo. Nataonao manoatra ny lanitra ny fiandriananao. Kanefa ny feon'ny Eglise madinika, eny ny feon'ireo sasam-bolanonoana no anoheranao ny mpandrafianao. Ary izany dia toy ny mandana fitsanganao, ampandrinanao ireo fahavalonao sy izay tea maharatsy. Raha jereko ny lanitra satananao sy ny volana amankintana napetraka ao eny. Inona no olombelona no natsavanao sy izay olombelona no karakarainao. Fa nataonao latsaka kely noho ny anjely izy ka nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Nakainao amin'ny asantananao, nataonao eo an-tongony ny zava-dehibe. Dia niomby amanondry sy osy mba amin'ny bibidia any an-tsaha, ny voromanidina sy ny trondron-dranomasina izay mirihiri manaraka ny onjandrika. Indrena ny lehibe ny voninahitrao manerana ny tany tontolo. Tompo Andriamanitra io, lehibe tokoa ny voninahitra ao manerana ny tany tontolo. Varim-barina nefa izay,
sembotry ny tebiteby sy ny adi-tsaina isan-karazany ka takona ny masonay, tsy mahita akory ilay kintana alefanao anay. Koa azo esorina aminay ny fanahinao ry Tompo, mba hiavozanay tanteraka ka hiainanay sahady zany fiadananao. Oraisitsika ny hira, miantso anao zahay Tompo. Aza esorina aminay ny fanahinao ry Tompo, mba hisantarana sahady ny fiadananao ety an-tany ety. Afaka mipetraka isika. Ny tenin'Andriamanitra no ilay kintana mitarika antsika ho any amin'i Jesosy zazakely. Ndiara isika hiaraka hiaino zany teniny zany. Amaky ny soratra masina tsika Tompo. Zany dia hitantsika eo amin'ny Isaia toko 7, tombontsika amin'ny 12, afaranantsika amin'ny 17. Isaia toko 7, tombontsika amin'ny 12, afaranantsika amin'ny 17. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. No amaroinao ny fifaliana ary nampitomboinao ny firavoravony. Ravoravo eo anatrehanao izay tahaka ny aravoravona
amin'ny fararano sy anaovana antsoantsom-pifaliana rehefa injay mijara babo ny olona. Fa ny zoka mpamoretana nindry ny vahoaka anao, ny tsorakazo ny kapohany ny lamosiny, ny kibaina amelezan'ny mpampiasa azy, dia samy opotehanao avokoa toy ny tamin'ny andro nampandosirinao ny mety anita. Fa ny kiraro rehetra heti-pahavalo ka mikatrokatroka nampirozogozo tany ary ny fifaliana rehetra vooro ny miosondra dia samy hodorana avokoa ho levon'ny afo. Satria misy zaza teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, eny antsoro no mari-piandrianany, ary ny anaramboniny dia atao hoe mpitondra mahay, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrina mitondra ny fiadanana. Anao izay anitarana ny fahefana izy, ary ampisy fiadanana tsy misy fetra. Ny seza fiandranan'i Davida no ipetrahany, ary ny fanjakany no foezina ka ahorona sy ho amafisina amin'ny rariny sy ny hitsiny, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izany no tanterahan'ny Tompo amin'izao tontolo izao, vokatry ny fideram-pitiavana. Namoaka didim-pitsarana ny Tompo fa fanoherana ny taranak'i Jakoba, ka ny fanjakan'ny Israely no niran'izany. Amen. Ny tenin'ny Tompo no ilay kintana mitaridalana antsika. Ibanjina ilay zaza teraka ao antsika dia ilay teny tonga nofo, ilay mpitondra mahay, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay mitondra fiadanana. Horaisitsika ary ny hira ny teninao. Come on,
Hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny Efesianina, 5:9 ka hatramin'ny 14. Tao amin'ny aizina ianareo fahiny, fa ho amin'ny fahazavana kosa ankehitriny no ianareo tafaray amin'ny Tompo. Koa manaova fitondran-tena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana, satria ny fahazavana dia mamokatra ny soa sy ny rariny ary ny hintsiny isan-karazany. Mieza mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo. Aza miombina amin'ny asa tsy mahavokatsoa ataon'ireo olona ao anaty aizina, fa aleo aseho ny tena toetr'ireny asa ireny, satria mamenatra na dia nilaza izay ataondry zareo ao amin'ny miafina aza. Fa rehefa asehon'ny fahazavana kosa ny tena toetry ny zavatra rehetra, dia hiariary avokoa. Eny, izay rehetra miariary dia tonga mazava. Izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana ho velona avy any amin'ny maty, dia ampazavanao i Kristy. Ny teninao Tompo no teny mahavelona, amasino amin'ny teninao zahay. Ndeha ary isika hibanjina ny lanitra anaraka ny kintana, ka hiaino izany teny tonga nofo izany vaovao mahafaly izany, ka hiara miredina ny aleloia isika eo am-pitsanganana. Ny vakiteny fahatelo dia araka ny Matio 2:1 sy 2:10. Rehefa teraka tao Betlehema tanàna ny Joda i Jesoa tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, dia indreny nisy olon-kendry mpandinika momba ny kintana, niainga avy tany Atsinanana ary tonga tao Jerosalema, ka nanontany hoe, aiza moa ilay mpanjaka ny Jiosy voateraka? Efa hitanay niposaka tany Atsinanana manko ny kintany, ka indreto izay tonga iankohaka eo anatrehany. Vao nandray izany Heroda mpanjaka dia niororo izy mba amin'ny Jerosalema ray vohitra. Novoriany avokoa ny lohandoha-pisorona sy ny mpahilalana teo amin'ny vahoakany, ka nanontaniany hoe aiza moa no tokony hahaterahan'ny Mesia? Dia hoy ireo taminy, ao Betlehema, tanàna ny Joda, fa izao no voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema, tany ny Joda, tsy ianao tsy akory ny kely indrindra amin'ireo tanàna malaza ny Joda, fa avy aminao no ipoiran'ilay filoha izay ho mpiandra ny Israely vahoakako. Tamin'izay dia nampiantsoin'i Heroda mangingina ireo tolon-kendry, ka ny fotopotorony tsara taminy ilay fotoana nisehoan'ny kintana. Izay vao nalefa no an'ny Betlehema sady nataony hoe andeha ary, ka fotopotoro tsara ny amin'ilay zaza, rehefa hitanareo dia ilazao aho, fa tian-kaniko aho iankohaka eo anatrehany. No ny avy nandre ny tenin'ny mpanjaka, ireo olon-kendry dia niainga. Ary indro tazany indray, ilay kintana hitany fon'ny posaka, anika faly dia faly aoko izany ry zareo. Nialolalana azy ireo hatrany ilay kintana, ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambonin'ny toerana nisy ny zaza. Niditra tao an-trano ireo olon-kendry, ka nahita ny zaza teny amin'ny marireniny, ary niankohaka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy. Rehefa izany nanokatra ny vata fasiany rakitra ireo mpamangy, ary nanolotra fanatitra ho azy dia volamena sy titikazo manitra ary miora. Ary notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo,
tsy hiverina any amin'ny Herôda, ka dia lalakafa ny zora ny ody any amin'ny tany fonenany. Amen. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Mialoha ny hitondrana ny afatra ao antsika, ataontsika ny hira Ray Masono manamasinana amin'ny fahamarinana. Petraka isika. Efa hitanay ny posaka tany Antsinanana ny kintany, ndreto zay tonga iankohaka eo anatrehany. Zao vaninandro iainantsika zao, de vaninandro mifanjohy, mifanaraka tsara, am'izay anambaran'ny soratra masina ny vaovao mahafaly. Nivakina tamintsika teo ny Isaia na ny Ezai 7, ny andininy voalohany. Ny andininy faharoa azafady, ka hatramin'ny andininy fahafito. Fa zao no voasoratra amin'ny andininy voalohany. Ny olona mandeha ao anatin'ny aizina dia hita fahazavana lehibe, ary zay mipetraka amin'ny tany tandomin'ny fahafatesana no hiposahan'ny mazava. Toerana vanim-potoana zay anjakan'ny aizina, zao vanim-potoana iainantsika zao. Ny aizina ara-tsoratra masina, ny aizina araky ny fahitan'Andriamanitra azy, aizina ara-pahasalamana. Hitatsika zany am'izao fianaky ny Covid-19, zay varianty mandimby varianty ary mbola tsy fantatra na ny manam-pahaizana azy tsy mahita zay hafarany. Aizina ara-pahasalamana, aizina ara-tsosialy. Hitantsika ny hetsika atsiaroa tsy mifanaraka, tsy mitovy fijery, na ny isam-pirenena, na ny vahoaka ao anatin'ny firenena. Aizina ara-ekonomika, midangana de midangana ny vidim-piainana, na aiza na aiza, ary tsy vitsy ireo sahirana arak'asa. Aizina ara-politika, mampieritreritra. Fa ny antsoina hoe droite, izay manindraindra ny samy maka ho azy, arakarak' izay fahaizanao, sy arakarak' izay talentanananao, ary arak'izay fanananao, no mbola hitombony ny hery sy ny fahefana ary ny misy ao aminao. Fa izany atao hoe party ny samy maka ho azy zany no miezaka mivondrona ankehitriny eto Frantsa. Ary ny parti de gauche zay tokony ampivondrona indray satria mijery ny tompontsoany be sy ny maro, to jerena indray ny candidat samy maka ho azy. Anjakan'ny aizina araka politika. Ary mo zao vaninandro iainantsika zao, tsy vaninandro ny aizina ara-toetrandro sy araka ny tontolo iainana. Zany rehetra zany de mampiseho fa ny vaovao mahafaly, ny filazantsara zay entiny soratra masina, de natao tokoa ho an'izao tontolo izao. Isika zay mandeha ao amin'ny aizina de ampahitan'Andriamanitra mazava lehibe. Isika zay mipetraka ao amin'ny tany-tandomin'ny fahafatesana dia ampisahan'Andriamanitra mazava. Satria, hoy ny vakitentsika, misy zaza teraka ao antsika. Misy zaza teraka ao antsika, zay mpitondra mahay, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrina mitondra fiadanana, mba hampisy fiadanana tsy misy fetra,
Zany nivaky tentsika teo. Ary aoriny sy amafisiny ny rariny sy ny itsiny. Ary zany de vokatry ny firedaredan'ny fitiavany. Io ny vaovao mahafaly ry havana. Maizina izao tontolo izao, tsy vaovao mahafaly zany. Fa ny vaovao mahafaly kosa dia tonga eo amin'izao tontolo izao anjakan'ny aizina ny mazava. Ary tonga amin'ny alalan'ilay zaza teraka. Ohatra ny tsy hita. Sarotra jerena. Kanefa ao amin'io zaza io, ny toeran'izay andrandrain'ny olona rehetra maneran'izao tontolo izao, ny rariny, ny itsiny, ny fahamarinana, zany ny andrandrainy, ny fiadanana, izany tsy miandradrano zany, kanefa tsy hitan'ny olona zany. Any amin'ny zavatra hafa izy no mitady an'izany. Fa aminao kosa, ary zany no ambaran'ny soratra masina, ao aminao no hiposahan'ny mazava. Isika izay mahita an' Jesosy Kristy, mandray an' Jesosy Kristy, mivelona an' Jesosy Kristy, isika no mandray izany mazava izany, fa efa tonga ny mazava. Ary zany nambaran' Jesosy raha teo. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao izy. Zay mino aho sy zay manaraka tsy mba handeha amin'ny haizina, fa hanana ny fahazavanaina. Jaona 5:20. Tonga ny mazava. Saingy ambaran'ny filazantsarany Jaona io na ny evanjeliny Jaona, fa tonga tao amin'izao tontolo izao ny mazava, fa naleon'ny olona ny maizina. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa ny kristianina kosa, ny tena kristianina, dia nandray azy. Ary rehefa nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Matetika, io finoana ny anaran'ny tompo io dia ohatran'ny mahazatra fotsiny. Fa tsy raisin'ny olona ny tena heviny. Ny anaran'ny Jesosy na Jesosy ny heviny dia ny hoe Andriamanitra no mamonjy. Zany hoe lazaina amin'ny fomba hafa. Ao amin'Andriamanitra ihany misy ny famonjena. Zany no heviny. Ka ny olona mino an' Jesosy, mibanjana an' Jesosy, mitady ny rariny, mitady ny itsiny, mitady ny fahamarinana, mitady ny fiadanana. Ao am' Jesosy, lay andrian'ny fiadanana, ny misy ny fiadanana katsahany zao tontolo izao. Zany ny vaovao mahafaly. Ary rehefa tonga zany mazava zany, lay miteny hoe zao ny fahazavany zao tontolo izao, dia miteny amintsika efatrany amin'ny Isaia, 900 taona mahery talohany natongavan'ilay mazava, no efa nasain'ny nijoro ny Israelita saingy tsy nino. Nitsangana miazava, tonga ny fahazavanao, Isaia 40. Indro ny aizina manarina ny tany, ary ny alina mandrakotra ny firenena. Fa aminao kosa no isehon'ny tompo, sady ao aminao no isehon'ny voninahiny. Nahitan'izany Jaona, hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ny zanak'Andriamanitra. Tonga teo amin'izao tontolo izao, lay mazava. Fa izao, lasa izy. Tsy etsintsony Jesosy Kristy, fa efa mipetraka kavanany ray. Fa talohan'ny angany kosa, dia niteny tamin'ny mpianany izy, niteny tamin'ny kristianina fahizany izy. Ianareo ny fahazavan'ny zao tontolo izao izy. Matio 5:4. Ianareo ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Dia manakoako lay afatra ao amin'ny bokin'ny Isaia, tsangana miazava. Ny kristianina tsy mazava izany, ny kristianina tsy mandeha amin'ny fahazavana izany, dia tsy kristianina, manana anarana fotsiny, fa tsy izy. Ary zany raha teo, nilazan'ny Jaona amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana tany Azia ao amin'ny Apokalipsy, manana anarana ho velona ninao nefa maty ihany.
ay anarana fotsiny fa ny tena kristianina dia ilay mino ilay mazava nandray ilay mazava ary manaiky kosa irahana amin'izao tontolo izao hitondro izany fahazavana izany. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny boky ny Isaia taratasy ho an'ny Efesianina, tamin'ny aizina, tao amin'ny aizina ianareo fahiny, zany hoe fony mbola tsy nino ianareo dia tao amin'ny aizina, na iza tsy mino dia ao amin'ny aizina, fa ao amin'ny mazava kosa ianareo ankehitriny, na ao amin'ny fahazavana kosa ianareo ankehitriny, satria tafaray amin'ny Kristy. Ay zany kay, ay zay tsy manana firaisana amin'ny Kristy dia tsy ao amin'ny mazava, ay zay tsy manana firaisana amin'ny Kristy dia mbola ao amin'ny aizina, zany hoe tsy mino, zany hoe tsy kristianina. Fony tsy kristianina ianareo dia tao amin'ny aizina, ankehitriny kosa ianareo ao amin'ny fahazavana satria manana firaisana amin'ny Kristy. Manana ny Kristy ao amin'ny mazava dia lazainy ihany aoka hitondra tena tahaka ny olona ao amin'ny mazava. Ary zany no karazana barometra, zany no karazany famantarana anehoana fifanandrayan'ny Kristy ny olona, mitondra tena tahaka ny mazava, mitondra tena ao amin'ny fahazavana. Ka manomboka amintsika io zavatra katsahany eo amin'izao tontolo izao, manomboka amintsika tsirairay, isika tsirairay n'ilay kintana mazava nandray ilay fahazavan'i Kristy, isika rehetra ilay kintana izay manondro an'i Kristy, mitory an'i Kristy, manambara an'i Kristy ary mitona ny olona ahafantatra an'i Kristy. Ka ny tena kristianina, olona mandala ny rariny, olona manaja sy mikatsaka ny fahamarinana, olona mandeha amin'ny fahamasinana, olona manana ny toetra ny Kristy. Zany ny kristianina, fa tsy anarana fotsiny. Ary ny fanontaniana mipetraka amin'izao aizina mandrakotra izao tontolo izao, amin'ny lafiny marobe, move mpiray tsikombakomba amin'izany isika sa kosa mazava izay mitondra ny fahazavana eo amin'izay anantenan'ny olona ny ho tafavoaka amin'izao valanaretina, amin'izao aizina sy korontana ara-tsosialy, ara-politika, ara-ekonomika ary araka ny tontolo iainana izao. Mitondra tahaka ny mazava. Araka zany ny fahazavan'ny kristianina dia ariary ho hita, ary zany nijeroantsika ho vavolombelona. Natao ho hita ianareo ny fahazavan'ny izao tontolo izao ny tompo, tsy azo afenina ny tanàna miorina ao tendrombohitra, ary tsisy mandrehitra jiro ka apetrany ao ambanin'ny kapoaka na ao ambanin'ny vata famarana. Voalohany sady ho faty zany satria tsy mahazo oksizena, ary tsisy ilana azy satria ny hazavana natao anazava fa tsy natao hokobonina. Ariary ny mazava, ivelomana ny mazava. Move kristianina mbola ao anatin'ny fanavakavahana, ao anatin'ny fiangarana. Move kristianina mbola ao anatin'ny firehareana foana. Move kristianina mahay mandala tokoa ny fitoviana eo amin'ny olona rehetra. Move kristianina tena mibanjina an'i Kristy ka mitondra ny fahazavany, ny fahamarinany, ny fahasoavany, ny fahatsarany eo amin'ny mpiaramonina. Move kristianina tahako izany, sa kosa kristianina izay mbola mitondra ny maha olona azy fotsiny ihany, mbola ara-nofo fotsiny ihany, ka maizina ao anatin'ny maizina, fa tsy fahazavana mitsilo izao tontolo izao ao anatin'ny aizina. Enganeka tsy ho zany. Ary zany mazava zany, zany koa no hery miasa ao amin'ny olona izay nandray azy. Tsy avelany zany mazava zany itomoemoepona nandray fahazavana, fa zany no entiny miasa hitarian'ny olona mba handray ny fiadanan'i Kristy, hitarian'ny olona mba halalan'i Jesosy, hitarian'ny olona mba ho tonga zanaky ny mazava.
nantsoina isika mba hitondra fiadanana ao anatin'ny korontana, ao anatin'izao tontolo izao mikorontana. Nantsoina tsika hitondra fahazavana eo amin'izao tontolo izao feno aizina. Nantsoina isika hitondra fampihavanana eo amin'izao tontolo izao feno fizarazarana. Nantsoina isika hitondra fanetretena eo amin'izao tontolo izao mizaozao kanefa fizaozaona tsy mitondra n'aiza n'aiza. Nantsoina isika hitondra fiainana eo amin'izao tontolo izao tandomin'ny fahafatesana. Nantsoina isika hitondra ilay Andriamanitra velona eo anivon'izao tontolo izao miaina ao anatin'ny aloko ny fahafatesana. Ry havana, amin'izao fotoanany fampiraisana ny mino izao, zava-dehibe loatra ny atakaratsika ny dinamikan'izany fahazavan'Andriamanitra zany. Fa izaho sy ianao kintana kely mamirapiratra, kintana kely. Asa raha azontsika an-tsaina fa rehefa te handinika ny kintana, ny mpandinika ny lanitra, dia mankany ambanivohitra izy. Satria nahoana? Tsy hita tsara ny kintana rehefa feno ny hazavana ataontsika hoe nataon'ny olombelona ny tany. Ary satria feno hazavana na lumière zany izay natao tanan'olona, ataontsika hoe artificiel any amin'ny ville, dia tsy mba hita loatra ny kintana. Fa rehefa mankany ambanivohitra any, hita izy. Fa ny faharoa, raha mbola kintana iray ny eny amin'ny lanitra, dia tsy manaitra loatra ary tsy ahitana fahazavana. Fa rehefa iny kosa mamiratra miara-mamiratra daholo ny kintana rehetrarehetra, dia voasarika ho azy ny maso ary mandinika sy mahita fifaliana sy fahasambarana mandinika zany. Ary zany, zaho sy ianao ilaina hamiratra, saingy ilain'ny tompoko isika hiara-mamiratra daholo. Tsy kristianina vitsivitsy fotsiny, fa ny kristianina rehetra mandray ny fahazavan'i Kristy ary mampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy. Izany no katsahiny, izany no andrasan'Andriamanitra amintsika, izany no anehoanan'ny Kristy marina izay fampiraisana antsika rehetra. Noho izany tsy nantsoina ho kintana kely fotsiny isika, na dia nantsoina ho kintana aza ny tsirairay, matoky manana ny Kristy ao anaty, fa nantsoina ko iombona. Ary zany nivavaky ny tompo araky ny Joany 7:12 raha teo hoe mba ho ray ihany izy rehetra ahafantaran'izao tontolo izao fa ianao efa nanirakay ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Io ilay anton'ny firenena, io ny manazava ny fonon'izao rehetra zao, dia ilay fahazavana iombonana mitarika antsika rehetra ao amin'ny Kristy ary mitarika izao tontolo izao ahitan'ny Kristy ilay fampihavanana, ahitan'ny Kristy ilay tena fiainana, ahitan'ny Kristy ilay mandrakizay, ilay manjaka mandrakizay, ka mampanjaka ny mandrakizay ny rariny, ny fahamarinana, ny hitsiny ary ny fiadanana. Dia ho anareo ny fiadanan'ny tompo ka amin'ity taona vaovao 2024 ity, dia ho fahazavana mirapiratra. Mbola tsy fantatsika izay avoaka ny Covid-19, fa fantatsika kosa izay ametrahany tompo atsika mandehana ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao, ary ambarao sy torio ny fahatsaran'ny Kristy, asehoy ny fahazavan'ny Kristy izay mazava ao aminao. Amen.
toy ireo olokendry fahiny nahita ny kintana avy any Antsinanana dia antsoina isika rehetra tsirairay avy hijoro ho fahazavana ho kintana mamirapiratra hitondra ny olona eo amin'ny Kristy koa mahere zary aza mandraraka ilombiandoha. Ny teny izay omeko anareo iny tompo dia tsy hiverina ny amiko raha tsy mamokatra 100 eny, fa ny finoana tsarana asa tokoa dia foana pokaty. Ndiary isika hiarana avao anamafy izany finoantsika izany, hibanjina lay kintana avy any Antsinanana, hiaraka hitsangana isika ary hiventy ny fehikempinoana apostolika. Izao mino an'Andriamanitra ray tsy toa. Zanany lahy tokana tokontsika, izay nitorotoronana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjinina, nijaly tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, noloana tamin'ny hazo fijaliana, maty dia nalevina, nidina tany amin'ny toerany maty, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra,
mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toro ary ho avy tsara ny velona sy ny maty. Amen. Zao ary isika dia ampiseho sy iaina ny fizarana ny fahazavany Kristy. Kintana iray no nitarika ireo olon-kendro ho any amin'ny Kristy. Anio, io kintana io no mampatsiahy antsika fa eto amintsika Kristy, izay efa naseho an'Andriamanitra tamintsika ny fahatongavany ary ny fahazavany dia mamiratra eo amintsika. Tahaka ireo olon-kendro izay nanaraka ny kintana tany Betlehema, miombona isika androany eo ambanin'ny fahazavany. Ndeha ary ho amarintsika amin'ny fametrahana ny kintana izany, iombonantsika ireo fanomezam-pahasoavana sy vavaka ho an'ny fiombonana hita maso ny fiangonana. Ankehitriny dia efa manantona ho amin'izany tanjona izany sika, koa aoka ny fiainantsika ho fahazavana, ho kintana izay tarika ny hafa ahafantatra any Kristy. Afaka mandrositsika mametraka ny kintana. Ireo lay kintana solotenantsika. Isika rehetra dia samy kintana eny amin'ny lanitra anazava an'izao tontolo izao. Omeko ny herin'ny fanahy ianareo iny Tompo, ka na eo aiza ny tebotebotsaina ny aham-po, dia matoky fa eo aminareo mandrakariva aho. Jereo sy banjino ilay kintana ambony. Fanahy masino, tongava ao am-ponay ianao, anadio, anazava sy anilo, hiavozanay tokoa fa ahafantaranay sahady lay sitraky ny ray ho
tanterahinay. Ho raisitsika ny hira omeko ny herin'ny fanahy ianareo. Omeko ny herin'ny fanahy ianareo ka ho vavolombe tany amparavazantany ho vavolombeloko ho vavolombeloko iraho ny zavabitany nampiaziny hitsanjeny firenena ny famonjena mampamarinany tsy mivadika omeko ny herin'ny fanahy ianareo Fasatani satu kunjinandia manitra Uritumudera litumpu Karandana karabuana Awatawa bali litumpu Anami atas pirubiana Fenatina siyatumara Yatumdera fadianani Umeku nyerni fanayanare dia mbola ampakatra ny vavantsika any amin'ny tompo. Amin'ny finoana sy fahatokisana dia manoloana anao zahay Andriamanitra, ray zanaka sy fanahy masino. Ireo olon-kendry avy any antsinanana dia tonga hanome voninahitra n'ilay zazakely Jesoa sady hanolotra azy ireo fanatitra sarobidy avy amin'ny kolotsainany sy ny fireneny avy. Mivavaha isika ary ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny tany, izay manan-karena noho ny ireo samy hafany eo amin'ny fomba fivavahany sy ny fomba andrazany avy.
Andriamanitro, mangataka aminao izahay ny arovanao ireo harena, indrindra any amin'ireo toerana eto an-tany izay anenjehana ireo kristianina amin'ny alalan'ny herisetra sy ny fanandevozana. Andriamanitro, enoy ny vavakay. Ny fiainan'i Jesosy Kristy tany am-piandohana dia voamariky ny herisetra sy ny famonoana nataon'ny mpanjakany Heroda. Mangataka aminao izahay angoan'ireo ankizy sy zazakely misedra ny herisetra any amin'ny faritry ny tany isian'izany izay hitanay maso ny vokatry ny famonoana. Atanjao Tompo ny fatoram-piombonana sy fitiavana mifameno eo anivon'ny fiangonanay, ary ampio izahay hanamafy ny fiara-miasa sy ny fijoroanay vavolombelona amin'ny anaranao masina. Atao voam-piaro ireo malemy izahay, ary ampianaro andray ireo tsy manan-kialofana eo aminay. Manoloana ny herisetra sy ny fitondrana didijadona, ampahirezo izay ho iray ao anatin'ny fanjakanao. Taoriana mangin'ireo olon-kendry ny fianakaviana masina, dia voatery izy ireo nandositra tany anefitra ka hitoetra any Ejipta. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo tsy manan-kialofana sy ireo olona niala ny tanindrazana. Omeo anay Tompo ny fahalalana andray ireo izay voaroaka avy any amin'ny taniny ka hisokatra amin'ireo izay mitady fialofana tsara. Ny fahaterahan'i Jesosy dia vaovao mahafalo ho an'ny rehetra, izay miombona ao anatin'ny firenena samihafa sy ny fiangonana samihafa ho fiderana an'ilay zazakely masina. Mivavaka aminao izahay mba hahaizanay mitady ny firaisana sy ny fifanakalozana amin'ireo fiangonana maro samihafa. Andriamanitro, omeo anay ny fanetretena sy ny faharetana mba hahazoanay manampy ny hafa amin'ny fanajana mandritra ny fiainan'izy ireo. Ireo olon-kendry dia niverina any amin'ny tany avy tamin'ny lalakafa. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao izay miovaova hatrany. Andriamanitro, ampio izahay mba hahamorona sy hitady fomba vaovao, azahoanay manaraka anao sy manome voninahitra anao mba hinoana izao tontolo izao. Rehefa nahita ilay zazakely masina reo olon-kendry
dia nahatsapa fifaliam-by. Andriamanitra any an-danitro, mpanjino ny fijerinay ao amin'ny Kristy, mba tsy hitotika ny ankafo izahay. Ampiombony ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay, izay lalana, fahamarinana sy fiainana, sady nampianatra anay hivavaka hoe: rirainay any an-danitro, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina sahaza ho anay. Avelao ny elokay, tahaka ny amelanay izay nanao meloka taminay. Aza avela ho azy mifakapanay izahay, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy hery, anao ny voninahitra andrakizay. Amen. Sambatra izay Tompo fa manana anao ho ray mpianakaviana be fitiavana, ka tsy izoko ny manitra voninkazo na izandro ny manitra voankazo, fa ny fankatiavana ny mamerivero, satria samy zanaka ilay ray be fitiavana. Dia ilay ray nampamirapiratra ny kintany lanitra hitantana anay. Ho raisitsika ny hira Andriamanitra fitiavana.
afaka mipetraka isika hiditra ao amin'ny vaovaom-piangonana dia manantonareo tompona andraikitry ny fiangonana Rotrano hitondra ny vaovaom-piangonana. Ry rahavavy sy anadahy ao amin'ny tompo, ankafaliana sy ankaravona tanteraka no hiarabanantsika menakavy. No ny amena ara-pahasalamana dia tsy tafavory eto am-piangonana isika menakavy. Soa fa misy ireo havanana amin'ny tambazotra serasera na ahafahana namangy anareo isa-tokantrano. Koa fisaorana mitafitafy no atolotra an'izy ireo, izay nahafahantsika menakavy ny ombom-bavaka amin'izao firaisam-pinoana izao. Arabaina isika menakavy no men'Andriamanitra tombonandro ka nahatratra somatsara ny taona vaovao. Enganie ny taona 2024 hitondra fahasalamana, fahombiazana, fahasambarana sy fahatanterana ny faniriana sy ny fikasantsika. Amin'izao tontaona izao amin'ny maha-malagasy dia tokony hitondra ny vody akoho anareo zoky zahay zandry. Tsy azo tanteraina eto zany ka tononoko manokana amin'ny anaran'i Kristy izay tompon'ny fahasoavana mananambiampy androtsaka amintsika tsirairay ny fahasoavana ka ny soa sy ny tsara no anenika ny tokantrano tsika avy. Eto am-pamaranana dia mametraka ny mandram-piona sy mandram-piresaka ary ny firarian-tsofena. Ho ela velona ny FPMA sy ny FKMT mifampivavaka sy mifankatia. Misaotra tompoko. Faly mirabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mamy dia mamy ny teny natolotrareo FKMT tamin'ny alalan'ny filoka dia fisaorana mitafitafy no atolotra eo anareo any amin'izany. Fa mariky ny fitiavana, ny fifankatiavana eto amin'ny fiangonana tokoa izany tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho izao fotoana izao. Fa noho ny fitahiny dia tanteraka ity fanompoam-pivavahana firaisampinoana ny tafo Toulouse FPMA sy ny FKMT eto Toulouse. Ka dera ho an'Andriamanitra rery ihany. Na dia tsy mifanatritava tokoa aritsika dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny teknôlôjika mbola isaorantsika avo ny tompo sy ny mpiara-miasa nanatanteraka izany. Ka fifaliana fideran'Andriamanitra no aoka ovetesitsika amin'izao fiandohan'ny taona izao ary ny irinay ho an'ny fiangonana FKMT dia ho taona feno fahombiazana miaraka amin'ny Kristy any ity taon'ity ho an'ny fiangonana manontolo ka dia ny fiadana no hitoetra amin'ny mpiandraikitra rehetra sy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Tsy misy tokoa ny fiaraha-misakafo na ny fialana metaeta noho ny valanaretina nefa iketsika mpitiavana izany fandaharan'ny tompo izany fa izy ihany malala ny antony. Ny zava-dehibe tokoa mantsy dia isika izay mandray ny Kristy anio no aoka enganeko fahazavana any amin'ny lalana alehantsika rehetra amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy mba ampahery ireo reraka. Ka dia misaotra ny tompo, misaotra ny rehetra amin'izao fotoana izao. Vaovao fohy dia fohy ho an'ny FPMA Toulouse, tantely amam-bahona ny fiainana ka dia amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesina ny fiangonana fa natsoiny ray ody any aminy. Andriana Toandro Davidson tany Madagasikara, hoy ny ray tapo aminy Andriana Toandro Edgar Sinovo. Rasoa zanamely Liliane Simonette tany Madagasikara koa, hoy ny zanany Mandiny Jocelyn Gérard Sylvia ary Gerbis Gisèle, miaratsiny, raha diso ny fanonana azy,
tany la réunion hoy ny zana Randria Miarso Brigitte Stina dia mitondra ambavaka ny fianakaviana isika. Misaotra tompoko. Misaotra an'ireo tompon'andraikitry ny fiangonana roa trano FPMA sy ny FKMT nanolotra izany vaovao-piangonana sy fampiarabana izany. Eo amin'ny fotoana ny rakitra isika izao na dia tsisy rakitra mivantana iza ny fontsika ny fanahantsika entsika ao amin'ny Kristy fa tiantsika ny miaraka aminy naiza naiza hitondrany antsika. Raisitsika andininy voalohany mandritra an'izany tiako hiaraka aminao Jesoa andininy voalohany. Eo amin'ny famarahana an'izao fotoam-pivavahana izao ary dia hiara hitsangana isika andray ny hafatra sy ny tsodrano. Mandehana ankehitriny ary aoka ho zanaky ny mazava ianareo. Aza mandray anjara amin'ny asa maizina. Voaza isika amin'ny fahazavan'i Kristy hiditra ao amintsika. Ny fiadanana sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray sy Jesu Kristy Tompo ho eo aminareo mandrakariva. Ny fahasoavan'i Kristy ho eo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Manevonahitra n'Andriamanitra izay. Tompo, tsy miafina aminao ny tebotebona isan'andro indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Nampahatsivinao anay androany fa eo hatrany ianao. Eo ilay kintana manazava ny alinay, ilay kintana mitarika ho any aminao. Eny, Jesoa any amin'iza tokoa moa zahay, fa ianao ilay kintany fiainanay. Tianay niaraka aminao Jesoa, naiza naiza hitondranao anay. Raisitsika ny hira tiako hiaraka aminao Jesoa andininy fahaefatra. Teko miaraka aminao Jesoa, naiza naiza hitondranao ahy. Teko miaraka aminao Jesoa, vaiana no miantso ahy. Miaraka aminao mahory Jesoa tompoko, ibantina Anaratianao, zay no faniriako, zay misy
mpivahiny isika ety, toy ireo olon-kendry fahiny, ireo majy nizotra nakany amin'ilay Jesosy fahazavana. Veloa miaro ny finoantsika, fa miandry kristianina mitondra fahazavana, ainga ary fanantenana vaovao izao tontolo izao. Toy ireo majy fahiny, asandrato ato-pio miakatra ny lanitra ny masontsika, enoy ilay fomby tempo fitiavana ao anatintsika ao, banjino ary arao ilay kintana fitarikandro aseho an'Andriamanitra antsika. Ka toy ireo mpivahiny miandraandra ilay tany nampanantenaina, ny diantsika ny ho tsara mandroso, ho tsara miverona, ho tanteraka amintsika ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.